Ajantsika teo aloha izay tontolon'ny fanatanjahantena izay fa nitanterahana androany ny fanolorana ny loka ho an'ireo 5 notsikiny vita natao anatin'ny lalao Grand Tombola niarahana tamin'ny IVA sy ny toeram-pivarotana Golden Rama Ratsaivana dia ny fividianana vokatra ny IVA mihoatra ny iray alina ariary no ahafahana nandray anjara atao anatin'ity lalao ity. Toy izao ny angomavaon'ny Claude Rassolson sy sariny Mamra Samana. Izy no razafy mahatratra ando ilay tsara vintana ny batany loka goavana tamin'ny Grand Tombola niarahana tamin'ny NIVEA sy ny Golden Rama ka bon d'achat 500 000 ariary no azony androany. Raha ny fampatsiahivana avy amin'ny one-to-one marketing dia ny fividianana produit NIVEA réal ariary no miakatra no nahafahana nandray anjara. Amin'izao fotoan'izao sika dia tafiditra anatin'ny fizarana ny fanomezana tamin'ny lalao niarahana tamin'ny NIVEA. Ratsaivana kely lalao antsika izay rehetra nividy vokatra NIVEA tato amin'ny Golden Rama nanisin'ny volana Desambra dia nahazo tapakila nahafahana nandray anjara tamin'ny fisariana ka anisan'ny fanomezana goavana ny bon d'achat 500 000 ariary izay ahafahan'ny mpanjifatsika mividy izay vokatra tiany rehetra atao amin'ny Golden Rama, anisan'izany ny vokatra NIVEA sy ny vokatra hafa. Anisan'ny efa mpiara-miasa hatramin'izay ny magasin Golden Rama ary mbola irariana ny fitohizan'ny fiara-miasa. Anisan'ny mampiavaka ny produit NIVEA ohatra zao ny fisian'ireo gama ho an'ny karazan'ny hoditra rehetrarehetra, misy ho an'ny ankizy, misy ho an'ny bebe, misy ho an'ny lehilahy, misy an'ny vehivavy ary misy amin'ny zay sokajy ilaintsika, misy déodorant amintsika zao izay anisan'ny miavaka tokoa satria sady tsy mamela trasy amin'ny akanjo no maharitra 20 ora ny fiasany no anisan'ny manaraka ny fenitran-pirenena. Saivina hatrany fa ny NIVEA laharana voalohany eo amin'ny fikarakarana ny hoditra. Tsy nanam-po iandro fa azony loka goavana tamin'ity lalao ity. Maro tokoa ireo produit novidiany androany tamin'ny alalan'ilay bon d'achat ary tonga tena nitoerana ihany koa ny vadiny hanampy azy hifidy izany. Inavy ireo entana hovidiana amin'ilay bon d'achat 10 hetsy ariary. Mpandray anjara tamin'ny Grand Tombola maro ihany koa no nahazo panier garni NIVEA ka tonga teny amin'ny Golden Rama Analakely andray ny lokany androany. Anisan'ireo nahazo loka i Frank Stéphane, Andrea Fi, Julienne ary Rasolina Antenena. Ahoana no nataonao nahafahana nandray anjara tamin'ity lalao antsika ity? Zao zany efa ilany tanjafany vokatra NIVEA dia mitsena atao Golden Rama ambany dia déodorant NIVEA dia tamin'ny lalao zay nanaovana tsapa. Dia manentana antsika rehefa anjifa ny vokatra vitan'ny NIVEA. Tsy ho ela dia hisy indray ny Grand Tombola manaraka ka entanina ny tsirairay andalo sy anjifa hatrany eny amin'ny toeram-pivarotana Golden Rama.